Ya miarabatsika vahoaka malagasy rehetra. Ya ty moa vidéo fohifohy ataoko ho antsika vahoaka malagasy izay mampiasa ny Air Madagascar na izako azy. Tamin'ny poste zay nataoko tamin'ny Mali iny be dia be nareo nanao réaction hoe 29 millions ni vidiny billet aller-retour makany à Fort-Dauphin. 29 millions ni vidiny billet aller-retour makany avy ao de Gaulle makany à Nosy-Be. Maria koa to nefa fa vidiny billet ny tanànany de Gaulle sy Nosy-Be de faritany de Gaulle. Ny any Toliara koa mitovy amizay. Ao anatin'ny faritany Toliara i Fort-Dauphin na Morondava. Ya. Ka taitra nareo rehefa niteneniko hoe tokony ametra-pialana io DG-ny Air Madagascar io satria nanino. Satria tsy possible amin'ny faritany anankiray raha andehany Fort-Dauphin za avy eto Toliara de 29 millions no pebaka. Nefa lalana ratsy tsy afaka andeha mihitsy. Raha andeha tomobile tsy afaka mandeha tomobile. Tahaka an'izay koa ny any de Gaulle. Ianareo de Gaulle zao raha andeha ao aminareo ihany faritany de Gaulle. Raha andeha nareo de Gaulle ho any Nosy-Be de mandoa 29 millions de francs. Zay nahataitra nareo rehetra tamin'ny commentaire be dia be commentaire any amin'ny arivo any commentaire teo hoe tena marina ve zany sy teny randrena solo ny haiko. Eny tompoko azavako aminareo fa tena marina le izy. Tsisy tsony vol direct zany avy eto à Toliara makany Fort-Dauphin. Tsisy tsony koa vol direct avy ao à Nosy-Be makany de Gaulle. Nefa faritany anankiray ihany ary betsaka ny olona mandeha amin'izany toerana zany. Fa tsy maintsy makany Antananarivo. Ohatrina zany ny frais. Rehefa azavaiko ao amin'ny commentaire ho le izy rehefa avy eo. Miala eto Toliara zany ianao tsy maintsy makany Antananarivo. 308 euros. 308 euros. Avy ao Antananarivo amizay anao zay vao makany à Fort-Dauphin 308 euros koa. Donc zany 308 euros fois 4 any à 1200 mahery ihany. Atao fois 25 000 francs latsaka zay de manome 29 millions. Andriamanitro. Aizy tsika ty. Zay no tenenako hoe tsy rahiny io DG-ny Air Madio ny resaka social-mbahoaka sy resaka économie. Blocage ngeza be zany. Safe zany za raha manao misy asa ataoko aty Toliara bloqué tanteraka. Tsy afaka entre Toliara sy Fort-Dauphin. Raha misy asa koa ataonao entre ny de Gaulle sy Nosy-Be bloqué tanteraka. Ary misy nefa le asa. Misy zay zavatra. Ary misy koa reo touriste tonga eto Madagascar reo tanao an'iny Fort-Dauphin Toliara iny. Nefa rehefa jerena handoa frais moramora kokoa zany. Lozy ty moramora kokoa manao aller-retour mandeha any à Paris no manao aller-retour miainga eto Toliara makany à Fort-Dauphin. Moramora kokoa mandeha any à Paris no miala ao à de Gaulle makany any à Nosy-Be. De hoy izy hoe sady lafo ny karaman'io DG io lafo be mihitsy karaman'io DG io mihoatra n'izany zavatra zany koa ny mpiara-miasa zay noetiny koa lafo be itsika de isika vahoaka malagasy koa apeny zavatra lafo. Io ny tenenako io zao ATR ray koa fa mijanonao ny roa moa izy teo fa ATR ray vao niavy talohany farany iny mijanonao. Zay tenenako hoe raha pirenena ty firenena no resaka eto
orinasam-panjakana io tokony handray andraikitra faran'izay haingana ny minisy transport hanova ny DG io. Azadinona tompo fa maro malagasy mahay. Tsisy afaka ilaza tsika eto Madagasikara tsy mandroso era France eto. Mandroso era France eto nefa malagasy no DG ao.